fivavahana tsy azo atao atsirambona mihitsy ny toriteny fa eo ny tena azona fampianarana za toko efa nandà toriteny indray mandeha soa feno indray mandeha any tonga le tanoro pasteur Andrea nous vous invitons à la journée de la jeunesse chez nous vous allez prêcher et j'étais heureux d'être invité mais très malheureusement la personne qui était là on vous a choisi parce que vos prédications sont brèves et courtes c'est ça mba fidenenasy fi andindisiana fotsiny izy teo ihany de nanda à part be maso teo de niteny zao atsoana ahoana anao atao tsiramina zany ny tenin'Andriamanitra fa rehefa aveo andindy fotsiny eo anao de samy ananina fotsiny eo de vita ny culte tena onivony ny fiangonana mihitsy ny toriteny ary ny akamaroan'ireo olona zay mitomba ara-panahy ary mitsoratra amin'ny farany a na eo amin'ny fitoranteny zany eo amin'ny ankonana zany na eo amin'ny fianakavia zany a dia olona tia mihaino tenin'Andriamanitra tia mihaino tenin'Andriamanitra vo tefy a tsy kelikely eny a de manjary afaka mijoro zay zany voalohany a fampianarana fandresen-dahatra satria nahoana mandresy lahatra betsaka ny fampianaran-diso am'izao fotoana zao be de be fantaranatsika teo a ro karazana goro manimba tokantrano mifidy sakafo azo hanina reo zany reny rehefa de anjaratsika mandresy lahatra zao marina fa ny fanahy masina no manampy antsika ny fandresen-dahatra fa raha tsy mianatra ny tenitsika de ahoana raha no fandresen-dahatra azontsika atao am'izay fanitsiny zay diso voalaza koa zany a ny fanitsiny zay diso a indray misy fahadisoana tafiditra ihany reny hoe rema sy ny logos reny zany rema zany sy ny logos zany zavatra teolojia nataon'ny olona tsy nandihy zany mba zavatra hitahita ny teolojia dia hitarina reny ahitsy reny ny olona misehoseho sy mireny ahitsy reny ny olona de ahitsy amin'ny fahendrena raha tsy am'fireny ihany eo anatin'ny toriteny sy ny tenin'Andriamanitra nanjina satria voalaza daholo ny zavatra tokony iainantsika tsy zavatra foroporonina ina koa manaraka ho fitazana amin'ny fahamarinana io zany a tena zava-dehibe fandresantsika io fitazana amin'ny fahamarinana fahamarinana io io sarotra indrindra io a io ho anay pastera hoe ny zavatra lazaiky ve mba hiainako zavatra truc ve mba ataoko e sarotra be zany e pasteur Emilia Zafiaso no tantara taminay ary tena marina le izy toriteny le mpitoriteny anankiray zay tsy pasteur izy kosa ny pitsony iny de lasa tena miapasy le ramatoa pasteur nahita le mivatso iny zavatra tantarany teo za hoe izy mitoriteny teo saika anakendazy aho izy vazovazo mony azy fa nahoana zavatra tsy ataony daholo lazainy teo izy fahamarinana c'est vraiment un défi pour nous de vivre dans la vérité c'est-à-dire de vivre ce que nous prêchons ce que nous enseignons qu'il n'y ait pas de décalage entre la vie intérieure que je vis à la maison personnellement et la vie publique lisehosehoana amin'ny olona samy ka ao amin'ny tenin'Andriamanitra no manisy antsika amin'izany fa tsy avy amin'ny tenin'Andriamanitra zany de ay fandresen-dahatra zay diso ny fanitsiana ny diso a ho fitaizana amin'ny fahamarinana de ampianarina amin'izany fahamarinana zany vivre dans la vérité et dans la vérité afangaroko ny teo Frantsy ny teny gasy satria ohatra mifangaroko iny anaty saika eo dans la vérité c'est dans la transparence par rapport au compte la loyauté par rapport à l'organisation de l'église la fidélité par rapport au texte biblique mais dans les relations dans l'église zany rehetra zany miaraka daholo zany transparence loyauté fidélité sy ny sisa de miezaka zany mba hanana an'izay fiainan'izay indrindray tsy tanteraka izy fa zay no mahatonga antsika hianatra amin'ny tenin'Andriamanitra mba tsisy qu'il n'y ait pas de décalage entre le vrai et le faux entre ce que Dieu dit
et à ce que nous pensons, ce que nous faisons publiquement. Entuk. Nafantanina pasteur, je fais de la part de nos frères, tout il noyau, c'est-à-dire, ami, je suis en la quoi, les notes pour éduquer dans la vérité de la sapénotra. Le boulatoire, il t'a plus mis en saquette sur des barrages, enfin, parce que la sapé, pour éduquer dans la justice. Ça fait. Monsieur Jeannot, la justice, c'est par rapport à la loi. C'est ça, par rapport à la loi, c'est-à-dire d'abord la loi de la nation, d'un pays, mais aussi la loi de Dieu. C'est une Bible, c'est la loi, non. La loi, c'est écrit dans la vérité. Nous avons mal, et on a fait que des gens de Canada, parce que ministre de la Justice, bonne femme marine, pas Richard Lalana, Lalana Irisana, et qui est Tika, c'est notre loyauté, j'avais des pays, qui est dans la Floride, et qui est dans les Foutidalana, et qui est dans les Panabaki of Trinpandrea. Qui est le règlement interne, c'est ça, parce que j'aime notre loyauté de la justice. Les tsara, les Rosane fa, Aizana, Tena demande, Tena, Amvmitsa, un renatsika, Armamen, les Lara Jour. La parole de Dieu nous donne la direction à suivre. Nous sommes dans un monde de confusion. C'est vraiment terrible, hein? Dans un monde de théâtre, de la comédie, dans un monde d'ambiguïté, dans un monde de flou, et surtout dans un monde d'hérésie. C'est le terme aux enseignements de Dieu. Et la parole de Dieu nous guide, parce que nous sommes très vulnérables dans ce monde. Nous sommes vulnérables. Personne ne peut dire je suis fort, je suis bien expérimenté, je connais la Bible, j'ai fait la théologie. Nous sommes tous vulnérables. Fa fitami folo tena mazava tsara aonaizy fa fitami folo fidera mba ho tantelaka ny olon'Andriamanitra ho vonona amin'ny asa tsara ho amin'ny asa tsara rehetra mba ho tanteraka zany hoe misy objectif anankiroa zany hoe ny objectif voalohany hoe ten'Andriamanitra mba hahasoa anareo zay voalohany ary faharoa mahasoa anareo mba hahatanteraka ny asanareo mba ho akasoan'Andriamanitra ny asa ataon'ny tananareo la moa manatsotsotra ihany fa io zavatra ataontsika io tenitenentsika io fandraisantsika io amin'ny sampivady amin'ny ankonana rehefa tefen'ny ten'Andriamanitra dia mahasoa zay dika hoe tanteraka accomplir zany dikan'izy fa tsy hoe perfection accomplir fa dia indraindray ao anatin'ny folotsika ka ny tena tiako tsindrina mafy amin'ity tapany faharoa ty ry havana ilay fitiavana ny ten'Andriamanitra ay zany amin'irondro fampitandremana ataon'ny Paolo ary tena mampatahotra moramora amintsika makany amin'ny fampianaran'ny diso dia mitombo teny faritra hoe ilo izy nefa diso dia simbatra amin'ny fotoanan'ny tena dia simbatra amin'ny ankohona tsika tanteraka ny ankohona dia simbatra any amin'ny fiarahamonina dia mandeha mba nandray taratasy saika antomana tamin'izay taratasy olona koa mbola sy mihona tampoka mihitsy na indreo mandeha azy fa reny fotsiny azy zany fa misy ny teny hoe bon mandroatany dia mifezany teny ndray tena nandratra ny foka izy manoatra aminao fa maditra ny dadanay zaza miteny zany tsy hoe zany fa asa varifolo taona roapolo taona zany ny zavatra hitany zany dikele maditra fantaritsika tena teny dia manomboka hatrany zany dia manjary mandeha makatsy ilay ankizy mandeha makaroa dia simba tanteraka nefa ny lay ankonana tena tombontsoa men'Andriamanitra antsika io ao
ao zany tena mendra manatombotsika ahitana le fifaliana be eo ana dia mahatonga antsika de fahaliringa eny tena rehefa mba endry le kisika tenin'Andriamanitra sa ahoana izy nareo iah zany tena fifaliako voalohany tsy voalohany zanako vavy anankiray zay fa 12 taona disoraka n'Andriamanitra ny fiainanareo hatramin'izao fa tamin'izy nala CP to Abidjan faly any zany afaka CP izy faly any dia tamin'ny taona nahafahany CP iny a nakany Madagasikara zay zao zany vazovazo natako zany rehefa tonga any Madagasikara tsika dia zao lazaindry azondry manao ahoana nareo afaka CP za ianarany tenjery tsara zay nefa alindray aman-dreny resaka fianarana moa zany fa mbola tsara lavitra n'izany hoe zanaka tian'Andriamanitra te fiain'Andriamanitra atao te fiain'Andriamanitra atao tokantrano tao izy dia mahafanka dia farany tian'Andriamanitra tsy voatery ho lasa pastery izy na ho lasa dekôny izy tsy voatery fa le fiainany andavanandro iny a tena misy an'le tahotra n'Andriamanitra misy an'le hoe raha izasony ankonako dia hanompo an'i Jehovah zay mitovy tsara ny dikany tena hoe manompo sy tahotra sy matahotra sévir et craindre Dieu c'est exactement la même chose parce que quand on craint Dieu on le sert quand on le sert ça prouve qu'on craint Dieu ireo zany miaraka foana reo dia zay no hitako amin'io texte io zareo mpanao théologienne mandalina be an'io fa tsy ilayntsika kory zany fa tazomitsika fotsiny le hoe tsy n'Andriamanitra zany avantan'Andriamanitra manontolo ny baiboly ary mian'Andriamanitra fahefana manokana ny apôstôly sy ny mpaminany hanoratra azy tena natrehan'Andriamanitra mihitsy ny fanoratana an'io dia zareo mpanao eviteny eviteny zany d'exégèse tena talanjona mampiasa ahoana teny ty nampiasainy teny fa tsy teny ty nahoana zao no lazay afa amin'Andriamanitra daholo zany zay le inspiration zay fa tsy tonga am'le hoe samy fiteny zany dictionné zany théologienne misy manao an'izany fa vitsivitsy izy ireo faharoa tsy nanao théologie indray a satria tsy mamaky an'le texte zavatra hafa ny lazay reny resaka rema re sy an'le za zany tena gaga mihitsy a misy nge mampiasa tenin'Andriamanitra ihany fa anao anan'ny heviny le izy azonao zany tokony zany c'est pour justifier ce qu'ils font ils cherchent des textes bibliques pour se justifier c'est un double péché devant Dieu tena zava-doso mihitsy salaminy hoe tsika tokony anakarena daholo izy Andriamanitra manakarena dia mitady verset biblique be dehibe izy eo baibola anamarena zay dia nila miteraka fa hoe maro ko ny baibola le misy teny tsy misy Andriamanitra fa tsy vakiny le le ambony hoe hony adala hoe tsy misy Andriamanitra iny lazay ka be dehibe ny teny resaka harena sy anao sy fahombiazana ara-toekarena tsy ara-sosialy samy maniry daholo tsika samy maniry mba tsaratsara ny fiainany mba miakanjo madiodio hoe mba afaka manao vakansy sa ahoana izy nareo izany zao mba teo any Israel fa tsy manan-katao dia ataonao fa zay vo fa raha am'izay kosa no tonga hoe Andriamanitra be vola tokony ainam-bola tsika dia manjary maniry an'Andriamanitra nome vola na koa mandeha amin'ny lalana tsy izy ireo any amin'ny fitsarandreo nge ny akamaroandreo la mitolonao kristiana daholo any aminay moa zany Madagasikara fa tsy voatery hoe jetrisa ingivony mampanotamatevy tsy voatery zany fa misy na resaka divorce sy ny sisa za besaka ny kristiana tratran'io texte anankiray faharoanjaretsika dia zay tena ilayntsika de amin'ny Efesiana toko fahadimy Paoly any no miteny Efesiana toko fahadimy dia lavalava io fa tsy maninona fa vakitsika mandana izy votoatiny any resitsika an'io filavana amin'izy dia momba mampatsiaro reo fa midika aonazakamana dia raha Efesiana toko fahadimy ndimy fa roamboroapolo l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 22. Et vakiny adana tsara fa isaky mamaky nareo dia asaiky miaro kely
Tamina zay mamaky tena zoanareo mihitsy a. Bakeo ato. Amin'ny anaran'Jesosy, ianareo vehivavy, manekeny vadinareo tahaka ny manekena ny Tompo. Fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny anekeny fiangonana ny Kristy no anekeny ny vavy ny lahy, ny vavy any lahy koa amin'izany zavatra rehetra. Io zany. Io zany hoe lasy vavy namoronana azy a, tsy zay. Mazava tsara mihitsy io asa zay famaky n'ireo makasitraka ny fampifanaovadian'ny lasy sy ny lasy, ny vavy sy ny vavy, io tsy fantatra fa mazava tsara hoe nareo vehivavy, nareo lehilahy koa, tsy zay. Fa ny tena tiako hazavaina atao dia le teny hoe maniky. Maniky ny vadinareo. Io fanikiny io a, raha hitanareo amin'ny teny gasy hoe ataony tsindrimandry sa hoe soramandry fa tsindrimandry. Satria manana ny heviny manokana io. Ny hoe maniky ny vadinareo a dia hoe ekeo fa izy ny lohan'ny tokantrano. Tsy maintsy misy lohany eo an-trano ao. Tsy hoe olona tsy refesy mandidika manjakazaka ramatoa. Tsy zay mihitsy ny dikan'io. Fa hoe tsy maintsy misy fandrindrana ny fiainam-pianakaviana, dia rangazany ny fianakaviana. Fa tsy hoe izy no tokony teny rehetra, tsy refesy mandidy izy ka manao izay tika ataony. Tsy zay mihitsy. Dia azavainao ambany sahala amin'ny fanekeny fiangonana any Kristy, satria azavain'ny Paoly apôstôly hoe ay zany ny fifandraisan'ny Jesosy Kristy amin'ny fiangonana dia fifandraisan'ny mpivady. Dia lazainy io ihany koa hoe hoavy ny fampakaram-bady ny zanak'io zay. Ay ilay ionatsika amin'ny Jesosy rahatray sahala amin'ny fampakaram-bady. Asa olona mba azo tsika lehilahy tsy dia mahazo azy io tsy takatsika mihitsy le hoe mariage sy an'io e. Za zany taloha fandraisana matetika moa zany tamin'izany taloha zavaka manambady a atao tsotsotra fotsiny ako a dia misaotra ny am-piangonana any anina makany am-piangonana fitay nefa kinika ny tena izy aliano. Raha matosy manao zany ny ako a ny akanjo akanjo lavabe a sina mboradara miditra amin'ny atsipiriany mihitsy izy satria zava-dehibe le zavatra sara amin'izay. Fa eto zany tena zavana tsara hoe le fahefana. Le fahefana tsy zay ny voalaza eto hoe tsy refesy mandidy fa hoe ay misy référence zany ny tokantrano. Mahafinaritra mihitsy dia raha matory resaka aman'olo dia aleo aloha fa resahako amin'ny vadiko zay tsy zay le izy zay ny le izy resaky zay mivady zany vita eo zay ihany. Fa zay ny tena teny hoe maniké io zany maniké io. Itoizatsika ndray tompoko a fa lavalava ihany ny any. Io zany keo sahala amin'ny fanekena ny Kristy a amin'ny zavatra rehetra. 5 anankiray fandray mamaky azy. Bakeo ary Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ny zavatra voatsikatrinao voalohany resaka momba vehivavy azy teo izy miresaka momba ny lehilahy ahoana izy momba ny lehilahy tiava vatanao fa iny no voatsikatrinao mamaky azy fotsiny lavalava koa ny resaka ho an'ny lehilahy tsy zay jereo tsara ne mianatra miaino ny lehilahy zany sa ahoana lavalava koa
Ary le fanazavana omeny a fanazavana momba ny Kristy sy ny fiangonana kristiana nanolotra ny ainy raha takina moa zany dia takina amin'ny lahy koa le zavatra be lehibe ny lazainao fa hoe ay zany le lahy mitiza ary mianatra amity tsika lahy nge tsy indraindray tsy maneho fitiavana sa ahoana zao zao indray zavatra kely fotsiny davina matoa le fana tsy mila zavatra betsaka izy nefa tsy haitsika ely izy parfois on est vraiment gauche et maladroit le za mitrerina be nefa mety zay ty davindra matoa mety zavatra kely fotsiny reo zany misakafo be izy misakafo be izy a ngamba tsy le kabary be zany tamin'ty le manodety tena tsara mihitsy ny sakafonao fa zao le zay mety zay ngamba njere fa le masonao fotsiny le mety maso le rakafo tsara le sakafo natao izy a le matsapa tsy mila kabary vehivavy mialatsiny ngamba zavatra efa miainako le tilazaiko misy raha matoa zay nanontany vady misy tena tiavy ianao de olo apetrahanao ary ino moa natao fitiavana zay zany vaikoronao de miresaka adiny resaka fa izy mandy izy tsy zay ny dadavy le raha matoa fa titonita amin'ny endro le raha fotsiny ity izy fa tsy kabary ngava lava be fa tsika milaza hatramiteny tena ampianarin'ny teny tompo mihitsy hoe za ve vonony mba anatsara le fiainan'le vady mba hiandraikitra azy avoir un souci particulier pour elle zay mahatonga le fitenany hoe ny ankizy fanaka malemy le fanaka malemy io a tsy filazana hoe fanaka le raha matoa filazana hoe malemy izy sa izy nareo fa tsy fanaka izy ke hoe atao mizotenoanazy tsika le lahy zany a tsy haitsika mananona izy fa zao rehefa manao juste afafitsika fatotry vavy tsy tena izy fa teatra fotsiny fa tsy nita fotsiny amilay endrika sy lay fiainana trano ny le hoe miaino zany a anakiray tena ohatran'ny fiangonana miaino ito zany fa tena zavatra anakiray zany hoe fiainono zay zany eritreretina tsara hoe ninonina like fatosy ny vady tsy fatosyna zaka fahaena on va faire la différence entre je crois que je vais insister sur les défauts, les femmes aussi ont des défauts, hein, comme les hommes d'ailleurs. Fatinga amin'ny teny Makanjo, tsy mba adiko mihitsy pasteur Makanjo, je t'ai épousé, j'ai épousé ta coiffure, j'ai épousé tes défauts. Zany le izy. Sa ahoana izy nareo? Eto eo amin'le fahainy fitiavana ndraiky pasteur hoe izy hoe misy atratle taonan'le olona ohatra hoe raha mbola tanotanora izy ohatra dia le fampitositosy ohatra hoe de miakatra ndray zany le taona dia miatakataka fa any amin'le moa ndray zany avy eo a dia tsy fantatra hoe rehefa tena le afitra be reny tsy fantatra les expressions ça manana d'ailleurs misy malentendu hein le ragazzi hevitra hoe maneho fitiavana fa mety zay misy malentendu indray fa rehefa fantatrao le vadinao dia eny foana ny maneho le fitiavana sa ahoana zay tena zava-dehibe zay resaka ny communication moa zany resaka communication foana io fa rehefa fantatro io dia eny foana misy malentendu indrindra le mbola tanora le sahanao tena le fampitositosy ihany ny lehilahy zany a rehefa misy hazavavitra iny a dia mahafinaritra azy le misakamo zao ngamba mihitsy zany a fa le vehivavy miteny ay tena tia izy fa ny lehilahy tsy azoko
Misy manan-tanty foana amile zavatra. Fa efa tena mifankahazo le mpivady a, dikanao foana ahoana amin'ny fanehona azy. Zaho zany lefa niteny teto hoe misy karazan'olona mbola tsy niteny tamin'ny vady mihitsy hoe tiako anao. De rehefa izy ty, misy fomba fanehonany izy, asa na inona fomba fanehony azy fa rehefa mifankalala de mety foana. Ny tsara tsy makatahaka amin'ny hafa. Tsy makatahaka amin'ny hafa hoe nataony ranona de mba atao. Raha ny voambola momba ny fitiavana ny ravana mana ira mihitsy reny irany rios reny raha mihitsy amina zao ilanao zany reny. Bitsaka iny ohatran'ireny. Fa tsy reny nitezana fa efa rehefa mifampijery fotsiny a de fantatra hoe ray aman-teo hoe tia zany. Mifampijery fotsiny de fa ampy. Na miteny le ramatoa de misy réaction avy amin'ny rangahy na fifaliana zany na fihetsikely de fa zegny de fa ampy azy fa tsy mila kabaly izy na geste ngeza be hoe tolana bouquet de fleur zany azo atao ihany zany fa tsy de anareo atsy ireo de anao rehefa eto. Pastera, voana kely zany ny fampianarana kely koa. Nentim-pilina mpianatra anay hoe lehilahy ozy a, mba teneny kely ho vadinao hoe tena tiako ny anao malany. Tena différent amin'ny teneninao teo. Hoe ny anao ndray zany a, hoe samy manana ny fomba fanehoany azy. De ngamba amin'le mahagasy sary kenatra ny lehilahy araky ny tenin'ny mama Lily zany hoe lehilahy ny gasy zany hoe tena sary kenatra de tsy mba tsy sahy mihitsy ozy izy hoe veto vadiko na nangatana tao fa teneny kenatra ny difficile ho an'ny lehilahy gasy ozy a ny miteny hoe je t'aime tiako ianao. Marina ve zany fa ianao lehilahy gasy. Asa le atoko chato le izy fa ngamba raha pitso aveko anareo nisy poésie nisoratako zay tamin'ny université de tonga l'université zany a fa tsy ihany fa tsaloko tsika raha tsy mahatsiaro misy le namako zay tonga tao an-trano tao izy avy any Tunisie valy tonga ty amina partera miarabarany io pressage zay mitelefona mivaly de avy any Tunisy. Ay John zao, John ty. Manao, salama tsara. Tena salama tsara zany. Efa miteny aminao fa salama tsara fa atao pastera. Manao ve zany lazay zany? Efa miteny aminao a. Tsy fantanao koa zany université ko androany.